Manakory aby e, salama aby ve? Tonga soa eto amin'ny fandarana ono aho pastora. Tsy nisy fandarana tsika tamin'ny herinandro satria izy ity moa tsara mariana ihany fa tsy hoe tsy maintsy misy isam-potoana fa arakaraky ny trangan-javatra miseho, arakaraky ny loha-hevitra izay mety misarika na mahasarika no hitondrana ny fandaharana. Ka miankina amin'izay dia noho izany dia androany indray misy loha-hevitra izay tiako resahana manokana aminareo izay ho resahako rehefa avy eo fa miarabantsika rehetra tonga soamantsara eto amin'ny fandarana ono aho pastora ho an'izay voasambany manaraka dia fandarana izay anaovantsika réflexion na karazana fandinihana ny amin'ny trangan-piarahamonina na koa trangaram-pivavahana na koa actualité izay anaovantsika réflexion mianga avy amin'izay. Eny ary araka ny lohateny izay nomena anareo dia ny hoe fiangonana manao ahoana no andrandraiko. Zaho no miresaka eto tsy miresaka amin'ny toeranareo aho fa izaho zany no mba maminavina sy mamisavisa hoe feno roapolo taona amin'ity taona ity ny naha teolojianina na koa na pastora. Rehefa feno roapolo taona ianao amina ministère anankiray dia tsy maintsy manao auto-réflexion. Mijery ny parcours-nao hoe aiza ho aiza ianao zay ahoana ny fahitanao koa ny tontolo ara-pivavahana. Dia say aho te hampiasa ilay teny nampiasainy ngiahy pasteur Martin Luther King, I have a dream. Te hiteny aho hoe mba manana nofy koa aho, nofy ny amin'ny fiangonana zay mba andrandraiko, zany hoe modèle type na fiangonana tiako hiainana, tiako hisy. Izay no resahako aminareo eto androany. Atomboko amin'ilay teny malaza ampiasainy zareo réformé le hoe Ecclesia Saint-Père Reformanda. Ecclesia Saint-Père Reformanda, l'église réformée, réforme-toi toujours. Zay zany dikan'io raha atao tsotsotra. Ecclesia Saint-Père Reformanda, amin'ny teny latinina, l'église réformée, réforme-toi toujours. Zany hoe hitariko ilay izy amin'ny fiangonana kristianina rehetra fa tsy ho an'ny réformé ihany. Ny fiangonana kristianina rehetra sakanavaka raha tsy mihavao isan'andro dia tsy maintsy ho ilaozan'ny toetrandro izy. Ny fiangonana kristianina rehetra tsy maintsy mihavao isan'andro, isam-bolana, isa-taona, isaky ny génération. Mba tsy ho tratry ny fahalovana mihitsy angambany ary no tandrifo kokoa. Na koa le lazainy teny frantsay mialatsiny amin'ilay teny varaminana hoe sclérosé. Hitanao rehefa tsy hitanao hoe ny marary any amin'ny hôpitaly reny rehefa le mipetraka ela be eo ambony fandriana dia rehefa tsy etsiketsikana izy dia lasa misy an'le escar reny. Dia marary le escar reny. Dia raha vao tsy mietsika izy dia misy an'io escar io. Misy zay le hoe sclérosé, zany hoe lasa miteraka aretina indray. Na dia ataontsika hoe efa miroborobo be aza le fiangonana, na ataontsika hoe tena tonga eo amin'ny atao hoe faratapony, na atao hoe apogée, fa tsy mietsika intsony fa mistagna eo dia tsy maintsy sclérosé izy. Tsy maintsy ho tratrin'aretina izy. Ary zay zavatra zay no mahatonga ahy, zaho somary visionnaire. Mety misy olona be dia be ny namako mpiara-miasa, pastora, mpitandrina, tsy dia faly amiko loatra amin'ity fandarana ity satria ozy hoe ianao izy mitady zavatra lavitra, mitady zavatra sarotra. Tsy mora afa-po isika fa raha vao tsy mandroso dia sclérosé.
io fezatelo zay lazainy hoe église saint-père réformanda na le hoe l'église réformée réforme toi toujours na hoe ry fiangonana kristianina aoka ianao hiavao hatrany dia état d'esprit tokony ho ananana état d'esprit io indrindra manoloana ny zavatra misy ankehitriny sy ny zavatra tsy maintsy ho iaho hitranga ary rehefa manomboka miseho zao ary zay ny rôle petro manana rôle na sentinelle manana rôle na mpitily milaza mialoha tsy faly amin'ilay zava-misy eto na ifampitoraka voninkazo eto anao atao de tsisy ilana azy fa mila mijery lavitra ianao hoe tanjemy fa misy zavatra mananotanina avy any hanimba zavatra ary efa manomboka mikiky ny fiainam-piangonana de tsy maintsy miteny aho ny fanontaniana de zao inona le état d'esprit avy amin'ilay atao hoe ecclésia saint-père réformanda l'église réformée réforme toi toujours zany hoe ny fiangonana kristiana de mila miavao hatrany dia indramiko ny tenin'ny ingay Paul Tillich ho an'ny théologiana mahalala azy tsara Paul Tillich na Paul Tillich samy manana ny fomba fanolonany azy de zao le phrase amin'ny teny frantsay dia adikako malalaka rehefa avy eo c'est un état d'esprit devant Dieu devant l'église devant le monde et sans doute aussi face à soi-même le croyant là le protestant est un chercheur permanent izay le état d'esprit zay no tiako handehany aminareo raha matsikaritra nareo eto amin'ity pejy ity de tsy mijanona atsika manavao mitrandraka foana hoe inona indray tsy mianina amin'ny hoe raha isaina anisan'ny vidéo de hoe tokony efa hijanona fa ny ao ara tsy levona ny ao ara tsy lany non état d'esprit le izy état d'esprit na chercheur hoe c'est un état d'esprit devant Dieu toetsaina amin'ny mila ananako eo anatrehan'Andriamanitra toetsaina mila ananako eo anatrehan'ny fiangonana toetsaina mila ananako manoloana izao tontolo izao ary indrindrandrindra tsy azo ivalozana manoloana ahy manokako izany ary ny kristianina marina na ny protestanta marina hoy Paul Tillich dia mpikaroka mitohy hatrany un chercheur permanent raha raisina zay phrase-ny Paul Tillich zay ny zava-misy anefa am'izao tsika amin'ny teny zao de to mifanipaka tanteraka am'izany ohatra ny efa miaina raha matsikaritra ianao a ny fiangonana ao Madagasikara tsy liko tsara ao Madagasikara dia ohatra ny olona efa hoe nahatratra tanjona zany daholo miaina amin'ny atao hoe akisy hoe efa nahavita ny reto jobily fa 500 taona jobily fa 20 taona de hoe efa misy acquis de manao entretien de fonctionnement sisy tsy manana vision d'église za tsy miteny hoe tsy manana projet misy olona manana projet hoe hitarina ny fiangonana tsy vision zany andeha hividy tôbila ny fiangonana vision d'église projet de vie d'église mila manana laboratoire na idée ny fiangonana mba haharaka ny fiazakazahany toetrandro sy ny tinadiny olona ao aminy fa ny zavatra tsikaritra ny fiangonana Madagasikara dia efa mianina am'izay fananana lato aminay eny ny fiangonana imbany miditra ny alahady donc tsy misy besoin na nécessité hitadinina koa zay le olona lefa miaina amin'ny acquis ka tsy teroso am'izany fanaovana recherche zany zany hoe fikarohana izany ity misy fahadisoana lehibe lay fikarohana misaky tsy fikarohana any amin'ny faculté de théologie tsy fikarohana any amin'ny université fa fikarohana amin'ny fiainam-piangonana ny fahadisoana lehibe ho de zao lasa any amin'ny faculté no misy raha famandinika ho anareo théologiana manaraka ty fandariny ity pastora mopera sy ny sisa de zao ny recherche nataony ireo
ny olona mianatra tany amin'ny faculté de théologie samy manoratra mémoire daholo, manoratra thèse, na hanao licence izy, na hanao master izy, na hanao doctorat izy, na hanao professorat izy. Efa remarque nataoko foana ty fony aho mbola nandalo fianarana tany amin'ny faculté hoe misy zavatra mampalahelo any, zavatra tsikaritra de ty. Mipopoka daholo ny thèse andro ny soutenance. Mahazo mention très honorable amin'ny jury. Mention très bien avec félicitations du jury. Raha enonao les thèmes, les thèses de zavatra zany hoe raha izany no ampiarina any amin'ny fiangonana, inona reny mety efa nisy. Fa izao ny faculté de théologie, miala tsiny aminareo mpiandraikitra ny faculté de théologie rehetra, séminaire théologique apartany rehetra rehetra sy secoule biblique sy secoule pastorale, lasa cimetière de thèse. Any amin'ny armoire, any amin'ny archive-ny faculté dia hoe rehetra daholo ny fikarohana rehetra. Fa raha mba nisy eritreritra ve eo anivon'ny fiangonana hoe ahoana ny hamadihana an'ireo fikarohan'ny mpianatra, pastora na théologianina ireo, ary ahoana taddio tsara fa ny domaine ny recherche scientifique, miala tsiny any amin'ny recherche scientifique no andaniany fanjakana vola, ary avy amin'ny recherche ny mpikaroka no mampandroso ny firenena anankiray. Dia aty amin'ny fiangonana koa, inona no manakana antsika fiangonana tsy handeha hanana fanetrehetena, handeha hitsingoloka n'ireny thèse na mémoire ny mpianatra nandalo faculté de théologie reny ho amin'ny fiainam-piangonana. Tsy tokony ho matikamy tsika na de komity mpiangonana ary ianao tsy voatery ianao daholo mahatakatra ny hevitra tsara rehetra, fa mila manaiky ianao fa nisy olona nandany fotoana nandinika sujet anankiray. Il suffit manangana comité de pilotage anankiray ao anivon'ny fiangonana hoe raha ity ny thèse n'ity pasteur ity, ty théologiana ty mombany amin'ity zao ty, ohatra hoe crise, conflit mpiangonana na resaka fiatohan-tena ara-bolana fiangonana na tsy fantatro zay thème rehetrarehetra. Ahoana ny adaptena an'io satria misy décalage koa entre ny théorie sy ny terrain, satria misy ny contexte mety ao, misy contexte tsy mety. Ilaina izay passerelle izay, izay tetezana izay, iza no andinika an'izay, izay le hoe recherche permanente. Tsy manao recherche ao anatin'ny ao anao filazana zany, ao mandeha anjavony fa efa misy ao, misy arena be ao. Il suffit makany amin'ny faculté de théologie, na nareo amin'ny FJKM zany, na nareo amin'ny luthérane zany, na nareo amin'ny catholique zany, na nareo amin'ny anglicane zany, arakaraka ny dénomination nareo, be ao. Fa ny mampalahelo, ny faculté de théologie lasa fasana hilevena ny thèse. Azahoana diplôme fotsiny. Satria ny problème ntsika pastora sy mpitandrina sy mopera dia carriériste fotsiny. Ahoana ny azahoako carrière. Ny akamaroan'ny mianatra théologie mba hazo diplôme dia mba hazo poste tsara. Aza mavandy fa izany daholo mba hazo poste eny amin'ny ville. Raha manana diplôme master farafahakeliny na doctorat dia mba mahazo toerana tsara, tsara karama dia mijanona treo. Carriériste daholo. Fa tsy misy manana eritreritra hoe défi ahoana no ataoko mba hahatonga an'ity fiangonako ity, zay misy anao zany. Misy olona zany manana eritreritra, manana esprit na chercheur, un vrai chercheur, c'est quelqu'un ahoana zany manana toe-tsainana mikaroka en permanence. Anome ohatra anankiray aminareo ao fiangonana katolika, zay tena ananako respect farany ambony indrindra. Pastora aho no miteny eto luthérane, dia nefany ao amin'ny fiangonana katolika no akako filamatra. Dia ilay papa vao maty teo iza moa ny anaran'izy ity, Ratzinger, cardinal Ratzinger. Iny papa iny dia promotion-ny mpampianatra na mpianatray tao amin'ny faculté de théologie tao Strasbourg. Niara-nianatra tamin'ny monsieur André Birmelet, anisany anarana manana maizy azy ao amin'ny sehatry ny protestantisme alsacien zany. Dia tamin'izy vao voafidy ho papa, dia zao tsara ny tenin'ny Birmelet tamiko: c'est dommage aux izy qu'il a été élu pape. Parce que celui-là, c'est un vrai théologien et non un pasteur.
le pasteur zany le papa le hoe mitondra vahoaka mba fantatrareo moa iny Ratzinger iny Ratzinger maty iny rehefa ny temps libre an'iny rangahy iny rehefa tsy papa zany ho be ny agendanao feno mila maka lesy maka ty de rehefa tsy misy tsy hoe tsisy atao fa rehefa mba misy temps libre kely izy na de kely azy izy tsy hitanao amin'ny loge papal zany aiza anao hitanany Ratzinger any bibliotèque mamaky ary manoratra iny rangahy iny dia ila l'âme d'un chercheur ary anisany namaky ny bokiny izy iny fa tena mampitolagaga ny réflexion anisany boky ankafiziko indrindra ny boky kristolozika nosoratany le atao hoe Jésus de Nazareth c'est un chef d'œuvre ozy izy ny fitenenana ny tiako tenenina de zao so le retsy za zany hoe tonga de zavatra concret ny eto fa tsy resaka manidinidina eny amin'ny abakabaka io koa moa so ny problèmatsika na ny andro am'fanaovana atelier gasy tsisy hevitra be atrikasany fa atrikasa mitondra zéro fa za tonga de pragmatisme concret ny so de mba tokony ampitainareo any am'ireo taletsekolny fampianarana fampifanapitandrina any na any amin'ny tsy fantatro any zao teniko zao hoe mba misy commission ve na any amin'ny foibe ny fiangonana any hoe mba mitsandraka répertorier manao fichier ny thèse rehetrarehetra misy inona ny thèse ary am'ireo thèse ireo misy trésor misy mine de trésor afaka hamahana ny olona ny fiangonana am'izao fotoana zao fa tsy nampiasaitsika fa nakatsika diplôma fotsiny dia mipetraka amin'ny cadre tsara tareo amin'ny salon hoe docteur en théologie master en théologie dia miondrika ny olona hoe zany ka ngiandrina zany ka olona nianatra zay fotsiny satisfaction personnelle le ego no mahazo tombotsoa ka hevitra tsipy eo zany le structure ampiangonana mihitsy ny olana tsy ampiatra na oviana ireo voka-pikaroana natao zay ny zavatra anankiray ny enjeu lehibe iray efa atrehitsika am'izao vanim-potoanatsika izao de tsy azo idovirana ny teniny ty mpikariko anankiray professeur amin'ny université de théologie any Genève i Chantal Delsos ity teny nataony nandritra ny colloque zay natao table ronde plutôt zay natao tany Madrid nitondra ny lohateny hoe l'agonie du christianisme en Occident nanaraka ny colloque io fa tena lasa saina vita le colloque Chantal Delsos no anaran'ilay théologienne prof université de Genève l'agonie du christianisme en Occident de tao anatin'izay no resahany ty mpikaroka aty hoe isika am'izao fotoana zao izy de miaina ny atao hoe la fin de la chrétienté dans le christianisme et nous ça nous vivons la fin de la chrétienté dans le christianisme izy tsy miteny la fin du christianisme misy nuance zany miaina ao anatin'ny moment charnière atsika zany zao hoe vavolombelona manatitra maso témoin oculaire ny fiafarany atao hoe chrétienté ao anatiny atao hoe christianisme zany hoe le christianisme zany ilay paquet fa le chrétienté ilay mœurs ao anatiny de ao anatin'izany ny resahany hoe tsy midika akory zao foana ny kristianisme tsy hany resaka samy hafa be zany aza mampilaza zany zavatra tsy lazaiko nareo fa ho amanokana di tena mitombona mihitsy ny zavatra lazainy Chantal Delsos ity satria le christianisme ane le christianisme ananatsika am'izao fotoana zao io ne christianisme made in occidental azadiny fa ny christianisme tamin'ny voalohany dia misy ny christianisme occidental ary misy ny christianisme oriental am'izany koa ny théologie ny théologiana mahalala an'izany
fa ny kristianisme voaraintsika any Madagasikara dia le kristianisme made in occidental azadino zay fa tsy io no kristianisme d'origine efa kristianisme misy loko tandrefana arao tsara le raisonnement eto zay mahatonga hoe za manofy fiangonana vaovao tena milaza mihitsy hoe manofy fiangonana vaovao il est temps que Madagascar est un christianisme made in Madagascar tsy nationalisme no miteny an'izany fa ny kristianisme ny lovaintsika hatramin'izay havako kristianisme made in tandrefana misy dikany be dia be natongaavako am'izay mbola azabaiko eto le izy de le kristianisme iainantsika io dia teinté de la civilisation occidentale ao anatina civilisation tsy maintsy misy resaka culture misy inculturation tafiditra tao hany ka normal be tsy liko tsara nampiasaina ny kristianisme mba hahafahana manatsofoka ny chrétienté occidentale za zany manavaka tsara ny atao hoe kristianisme sy ny chrétienté de resaka civilisation resaka culture resaka mœurs resaka pensée resaka philosophie resaka idéologie fa ny kristianisme resaka foi de ny problema lay foi lasa sempotra fa lasa lay civilisation lasa lay culture lasa lay philosophie lasa lay idéologie no dépassé an'le foi hanika sy voarainy malagasy le tena finoana kristianina fa ny voarainy malagasy de lay fombafomba kristianina zay mahatonga ny malagasy sady manompo sampy no manompo an'Andriamanitra satria il n'a pas compris misy problème anthropologique lalao tsy vitany fotsiny ka ny olona ne sady manompotompo misy raison ao satria zay le lova le héritage ny raisitsika ka ho ahy manokana zany de mitombona ny teny Chantal Delsaux ary namarina de zao ny kristianisme de hoariko am'le tanareo le volamena le tena pure na ohatran'le diamant tena pure iny fa tsy tonga de mahazo an'iny ianao fa mila sivaninao mila esorinao ny fotaka raha ohatra ka le diamant ao anatina harambaty de tsy maintsy kapohanao le vato manodidina dia le kristianisme zany sempotra ny rakofan'lay chrétienté le chrétienté la civilisation tandrefana qui n'a rien à voir avec la foi nefa lasa lay civilisation no voaraintsika fa tsy le foi asa raha araka reo ny tiako atongavana de inona metraka karazana fisainana hoe ity no izy dia zareo zany nametraka référence hoe ity ny référence arahana ity ny mœurs arahana fona zay satria zao za tsy mouton de panory zao ohatrany se mialatsiny raha manaraka eto se de lazaiko eto za tsy mouton de panory zao ohatrany se ka hoe ity hany de atel zay nomena noraisiko tany amin'ny faculté noraisiko tany amin'ny université de nijereko tsara aloha de nidioviko aloha de nikapaiko zay zavatra tsy ilaiko rehetrarehetra ao dia nisedraiko tao anatin'ny afo de zay tsara no hoaniko zay tsy nilay natsipiko io mitovy tsisy vanaka am'le problème ny fariseo asa raha tadinareo ny fariseo ina ny adiny Jesosy sy ny fariseo ny fariseo anie de zao hoe tellement les cultures d'église les cultures d'église no lasa ambony na le religiosité no lasa ambony fa no laozana ilay soratra masina izay natonga ny zanareo namorona lalàna 3 ambin'ny folo sy eninjato ny fariseo de mahazo titre hoe secte
fa minany sandoka manao fampianaran-diso anisan'izany aho tsy mampaninona zany ary tsy mampiosina za tsy mitady olona be deabe anaraka fa za kosa de feo miantsoantso any anefitra averiko foana zay za temps de panure zao ka anaraka ambokony fotsiny zay zavatra lazay hazava-dozy io zavatra resahako io satria zay zavatra zay no mitary mialatsiny am'le teny vahiny sy teny teknika somary miditra tsika androany nitarika ny tatiry tandrefana ho tafalatika am'le atao hoe sécularisation tsy fanatotoloana fa tsy haiko ny manazava tsy haiko raha misy olona aminareo mahay mandika amin'ny teny malagasy official le hoe sécularisation tsy fanatotoloana ny fanatotoloana masy mondialisation satria nahoana zao le izy rehefa tena zoina zany zareo reo dia nampiasa ny religion chrétienne ohatra ny cheval de Troie raha mahafantatra tantara ianao amin'ny resaka légende ny cheval de Troie ohatra hoe zavatra mody hoe cadeau nomena an'le fanjakana anankiray de hazo ngeza be izy ohatra nypozina sovaly niafina tao anatin'ilay cheval de Troie mila commando n'lay fahavalo de rehefa tafiditra tao am'lay tanàna lay chevalisation amiko ny chrétienté satria nahoana zero tsara ho antsika zay mipetraka ty ampitan-dranomasina itodiako eto zero tsara ny réflexionko raha mamaky ianao ny texte de droit de l'homme raha miaina anao ny atao hoe valeur démocratique aty amin'ny occident sy le hoe zay manaraka an'reto ny olona ny olona atao hoe tsy baribary inona ny zavatra tsikaritra reo ny zava-misy aty am'izao fotoana zao le hoe les sécularisations dika le sécularisation de dégager la daholy fipartahana ngamba tsy fantatra dégagena daholo ny resaka foi sy resaka filona fa ny camouflena atao le izy de inona zavatra misy le tazomina hono ny valeur chrétienne rehefa miresaka am'reny olona agnostika reny ianao humaniste agnostique zala humaniste agnostique de ozy hoe za eny io izy na tsy mivavaka izay eny izy manaraka an'le atao hoe valeur chrétienne fa nous n'avons pas on a dégagé le Christ mais on a gardé les valeurs chrétiennes asa raha mba inonareo zany phrase zany nous avons dégagé le Christ mais nous avons gardé les valeurs chrétiennes io le problème les valeurs chrétiennes no voaraitsika fa tsy lay Christ io ny problème amin'ny fivavahana misy any Madagasikara na fiangonan-dehibe na fiangonana zandriny les valeurs chrétiennes no hiazakazany olona fa tsy Kristy de zany hoe inona koa dika zany tena mariny zany zany hoe lay fomba mampanao les mœurs les coutumes les réglementations les coutumiers hoy zany vazaha no nataotsika ambony de niafara am'izao zavatra zao ary mila mitandrina atsika zay miseho sarotony be amy resaka mœurs resaka hoe éthique comportementale no hiazakazahatsika zay vo Kristy sao de mifamadiky sao de lasa ny sarety ny lasa alohan'ny omby de inona tonga any zara lay eto zao de miatazo torabato amin'ny extrémiste kristianina rehetra hoe ozy Tariq Ramadan théologianina silamo anisany respecteko zany satria manana fomba fijery tsy miteny hoe malalaka fa manana fomba fijery mazava izy de mitodika tamin'ireo mpino silamo amin'ny misy azy izy fa nyraisiko ho anahy koa le phraseny tellement tsika ozy izy maty an'ireo naman'ireo sarotiny amy règle
en sacrifiant même l'essentiel. Inona l'essentiel? Ny fitiavana. Inona moa Jesosy no didy lehibe indrindra? Tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ary tiavany namanao. Zany hoe ny essentiel, ny sève, ny otrikaina mahatonga io lalàna io ho mari-potitra dia noho ny fitiavana. Fa raha vao tsy ao le esprit d'amour, la loi, les règles ne servent à rien. Au contraire, la loi tue. Efa nanaovako citation zany, une vérité qui ne préserve pas la vie n'est plus une vérité. Tena marina tokoa araky ny légal. Mamono dia tsy fahamarinana intsony izy. Io tenen'ny Tariq Ramadan. Tellement tsika izy les règles no important amitsika, nous oublions l'essentiel. Ary anao zy Jesosy, ataoko parallélisme amin'ny teny Jesosy, ny moka tatavaninareo fa ny rameva atelinareo. Enjana be le asarabazonareo ny dikany phrase Jesosy iny, reny natao hoe phrase rhétorique ironique. Ironie zany. Hoe ilay isany sarotiny be amin'ny fitsipika, sarotiny be amin'ny éthique, sarotiny be amin'ny morale, sarotiny be amin'ny resaka valeur, mais atelinareo ny tena zava-dehibe dia ny fitiavana. Dia nanome ohatra Jesosy. Ripy tsara velantseo izy. Ianareo sarotiny amin'ny lalàna napetrakareo matsiny fariseo hoe ity fanatitra ity dia korbana. Inona tanao ilay korbana zany hoe tanareo amin'ny fomba jiosy zany dia hoe mila atokanao zany a zavatra zay atao fanatitra hoe tsy azo kasihana mihitsy io na isy ho faty na isy ho velona fa efa natokana ho anaovana fanatitra any amin'ny tempoly. Iny fanatitra natokana ho an'ny fiangonana iny ho an'ny tempoly iny natao hoe korbana. Dia tonga ozy izy misy olona fianakavianao na namanao mila vonjy aina fa tsy hoe te hividy kiraro na hividy io. Ripy tsara velantsio Jesosy. Zay le hoe adininao le essentiel. Inona kay ny essentiel an'le lalàna? Ny essentiel an'le lalàna dia hamonjena ain'olona. Fa tsy le respect de la loi qui est le plus important. À quoi sert la loi? La loi sert à préserver la vie. Une loi qui ne préserve pas la vie n'a plus son importance. Ny lalàna tsy manana fikendrena hiarovana ny aina dia tsy misy ilana azy intsony na tsara tohinina azy. Na tsara tohinina azy. Tohizako. Dia ozy izy Chantal Delsos tamin'ity colloque ty. Mila fantatsika ozy izy fa ny kristianisme ane riavako ozy izy ka tsy nanana position dominante foana hatramin'izay e. Isika matsy zao mivivra aty amin'ilay époque aty afara ohatrany hoe manana position dominante efa manomboka tonga amin'ny atao hoe déclin zao ny kristianisme. Azadino fa efa manomboka mijojo isika kristianina. Efa manomboka ho isan'ny minoritaire atsika atsoatsy. Aty Europe moa dia efa mahalalaza ny tsara, any Amerika efa minoritaire ny kristianina. Fa tsy nanana position dominante hatramin'izay ny kristianisme. Mora manadino ny tantara mantsy ny olona. Fa raha fijerena kely ny tantara indray mijery dia zao hoe nanjaka sika nandritra ny 16 siècle. Nanjaka antsika nandritra ny 16 siècle. Hatramin'ny namohanany la loi de Théodose, sy Constantin. Eto zany dia mitodika amin'ilay olona mivoy hoe Constantin nahatonga ny kristianisme nahazo position. Non, Constantin zany mbola taty amiko. Nanomboka teo amin'ny atao hoe la loi de Théodose no nahazahoany ny kristianisme position dominante. 16 siècle nanjaka sika, il faut le dire. Fa ny farana hatreo na tiatsika na tsy tiatsika tapitra ilay période de domination
universel. Makarary fotsika matsy le hoe tsy manana position universelle ntsontsika. Fa nanomboka amin'ny année 60 zany hoe haty amin'ny 20e siècle dia ny kristianisme tafiditra ho isan'ny atao hoe minoritaire. Fanontaniana mipetraka dia zao. Ratsy ve zany? Est-ce une mauvaise chose? Za manokana non. Za tsy mifararemotra amin'izany. Mais vitsy tsika mais minoritaire tsika. Zao mantsy. Ny problème nisy hatramin'izay mantsy dia zao, nanana le esprit na conquéreur zany ny kristianina, le manao prosélytisme, manao clientélisme. Hoe ahoana ny azahoana membre farany betsaka. Izay maro anisa no tompony teny. Dia nieritreritra tsika fa nanao évangélisation. Za samy teny fa tena vitsy ny tena nanao évangélisation fa nanao prosélytisme ny maro. Ahoana ny ampitomboana ny anarana ao amin'ny registre. Ahoana ny ampitomboana ny anarana mitondra ny étiquette FJKM, luthérane, catholique, anglicane, jesosy mamonjy, pentecôtiste. Fa tsy hoe ahoana ny atonga ny ty olona ty ho lasa mpino an'i Kristy. C'est le cadet de notre souci. Satria misy rapport de force tsy maintsy arovanao. Samy hafa ho an'ny évangélisation sy ny prosélytisme. Ny prosélytisme dia hoe ahoana ny azahoana membre. Donc amiko matoa miela be, tena miela be tsika dia zao hoe io ny tena izy. Fa teo ny alokaloka teo daholo ny maro, ohatrany hoe zay olona maro anisa no arahana. Fa aleo rangahy avaka io tsy maninona na dia olona vitsy kely ray tanana sisa. Mety mahazo olona be dia be tsika mameno trano fiangonana, mameno registre. Fa vitsy no tena convaincu amin'ny zavatra zay lazainy fa inoany. Milaza izy fa mino an'io zavatra io, fa tsy tena convaincu izy. Peu de croyants sont convaincus de ce qu'ils prétendent croire. Amin'ny ohatra nareo tsotra fotsiny manaova expérience amin'ny lahady zao. Amin'ny lahady zao ihany dia rehefa andeha hivavaka nareo dia rehefa tonga amin'ny fanekem-pinoana kristianina na apostolika io na fanekem-pinoana zay tononona ao am-piangonana dia jereo tsara ny manodidina anareo rehefa manao fanekem-pinoana. Mino an'Andriamanitra Raisitoa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy tompontsika zay vao mitana sy nitsangana tamaty. Tsy convaincu an'ilay zavatra lazainy izy fa c'est un perroquet. Manoky izy manao an'ilay fanekem-pinoana. Zany confession de foi zany. Je confesse publiquement. Ambarako ampahabe maso ny zavatra inoko satria convaincu an'izany aho. Vitsy ny tena resy lahatra ny amin'ny zavatra zay lazainy fa ilohany. Lazainy fa ilohany. Anome ohatra tsotra kely fotsiny aho. Mety harary be teteniko ty fa lazaiko eto ny fona mialoha, mifona, miala fitsiny, miala fondro aminareo mpanaraka pejy sy anareo amin'ny groupe RGL Voatsinapy sy anareo mpanaraka amin'ny YouTube. Fa asiko mafy ny tenako aloha mangana dia izao. Ny akamaroanareo manaraka eto amin'ity pejy ity ny fampianarana any amin'ny catéchisme d'adulte sy ny honoa pastora dia izao finaritra fotsiny hoe inona indray ny fampianaranao androany. Mankasitraka pastera, mankasitraka tompoko. Fa mipetraka ny fanontaniana ary napetraka naralahy anankiray tamiko izy hoe honoa pastora, azonao antoka ve fa reo olona niainanao reo tena ils ont capté ce que vous avez prêché. Voarainy tsara ve ny zavatra zay lazainao? Tonga saina tokoa. Ohatr'izay fotsiny izy. Zao mantsy samy hafa ny manao prosélytisme sy ny manao évangélisation. Donc zany amiko ny sécularisation tsy zavatra mampatahotra. Aleo rangahy ho avy zay ho avy amin'izay tena hita tsara hoe tena convaincu ve le olona sa mpanadreny rano. Betsaka ny mampifangaro an'ilay évangélisation sy prosélytisme. Andria manao tafika masina antsika.
rehefa mandray anao tafika masina tsy inona moa le objectif anareo manao tafika masina ho anareo mpanao tafika masina ireo inona ny objectif nareo manao tafika masina hoe mila ampitomboana le membre ao amin'ny fiangonana tena hoe Jesosy ve no zava-dehibe aminareo am'izao ny hoe démonstration de force ny sasany manao tafika masina na sy hoe manam-bola be le fiangonana dia manao tafika masina tany anaminy zay jerenao tsara koa nefa le tafika masina ohatrany tsy tena tafika masina zany efa nanao évaluation ve nareo hoe olona ohatry ny ahoana ny olona ciblenareo tamin'ilay tafika masina sa misy koa mpanao croisade mialatsiny aminareo mpampiasan'ilay terme croisade tafika masina nahazo olona be ho an Jesosy tsika izy ity le olona tsy amin'ilay fiangonana ilany azy any bataille le rony dia nafindrany atsy aminazy azy tafika masina hono zany sao dia tafika mantsina zany fa tsy tafika masina tafika mantsina inona le stratégie d'évangélisation apetrakareo iza le cible inona le moyen iza le olona kendrena fa tsy hoe nahazo olona zato zay dia efa nataonareo reperte reo hoe le olona zato reo olona avia izy exemple tsotsotra fotsiny zay za tsy miteny aza manao tafika masina fa sao dia misy zavatra mila rectifiena no any io ity faran'izay lazaiko ity dia betsaka ny mampifangaro any mety hoe prosélytisme sy ny évangélisation ny évangélisation dia zao manao ataovy mpianatra ny firenena rehetra faire des disciples tsy hoe mitadiava mpikambana be dehibe faire des disciples tsy hoe lasa mpino fotsiny fa disciple mihitsy mpikambana mitadiavin' Jesosy Jesosy tsy mitady mpikambana ny fiangonana tompoky tsy club ny fiangonana tompoky tsy association ny fiangonana tompoky tsy ONG ka mila mpikambana mba hahatonga le fiangonana iodina ka misy vola nahazo disciple an Jesosy ve tsika sa nahazo mpikambana vaovao ny fiangonana ohatrany jeronareo ohatrany parti politika rehetra opportuniste ny betsaka hoe atony reny malaza dia mirona any daholo tsy miadere jereo tsara reny mpanao politika reny tsy miadere am'le ligne politika akory zalahy fa hoe ohatrany tsokatony reny rivotra ka za zany zavatra lazaiko eto dia mialatsiny am'ilay fomba fiteko hoe zavatra hotoriko aminareo fa c'est quelque chose qui n'est pas sexy mialatsiny am'ilay terme tsy zavatra manitona halany olona ny zavatra lazaiko eto za zany tsy manana eritreritra an'ilay fiangonana méga church le fiangonana angeza be ny le fiangonana minoritaire ny any m'intéressé le minoritaire le olona vitsy le disciple reo masaka tsara mety olona folo izy mety olona telo izy mety ny olona folo izy fa tena disciple ireo ny any tadiaviko jereo tsara ny mpanaradian Jesosy nisy ankolafiny nisy le vahoaka be dehibe nanaraka nakany anefitra Jesosy nakany aby zareo ka Jesosy mahay mampitondro mamahana mofoka andeha hijery spectacle aza ataoko sisy andoavam-bola zany Jesosy zany olo manangana maty nakany amin'ny fasan'ny Lazarosy ndray andro ary ty Jesosy mba nianan-kendry niteny zavatra tsy tokony ho tenenina angambany raha misofiny sasany ny tenako ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro tsisy hitavy izy mianakavy sambaraka ijiaby le vahoaka be dehibe teo
manisa ray roa telo tsy hita izany eno an'izany fampianaran'izany sarotro zany kanibale angamba ty Jesosy ty inona koa zany zany n'importe quoi c'est du n'importe quoi makaiza ilay vahoaka be dehibe teo olona nifahanan Jesosy mofo zany olona nahita an Jesosy nandeha ambony rano zany olona nahita Lazarosy mivoaka ny fasana zany tsy hita ao anatin'ny ray mpimaso satria niariary teo hoe c'est des gens qui ne sont pas convaincus qui n'adhèrent pas à la ligne du Christ mais ce sont des opportunistes ary mialatsiny fa ny ankamaroan'ny kristianina malagasy dia opportuniste fa tsy convaincu amin'ny finoany nanaovako vidéo teto zany hoe inona mahatonga ny fifoazana am'izao lasa manana fahefana be manao mpiandry daholo satria ny manana position matanjaka anao rehefa mpiandry bien vu ianao mety azo poste misy anan'olona hoe aka iny ane mpiandry de mahazo poste any ministère iny ane mpiandry de mahazo lasa zay sisa liasan'Andriamanitra pour être bien vu pour avoir une place dans la société oleretsy nosimbaitsika le finoana kristianina ny finoantsika lasa simbaitsika zay lasa le chrétienté no varain'ny olona fa tsy le kristianisme de jereo ino le akolafiny olona anankiray de akolafiny faharoa misy olona dimanjato akoatran'ilay vahoaka be zay lazaina hoe matetes zay ny terme grec nampiasainao zany hoe mpianatry ny tompo le mpianatry ny tompo raha maky filazantsara anao misy terme anankiroa misy ny mpianatry ny tompo ilay manodidina azy ny apôstôly zany ary misy ny atao hoe matetes zany hoe le olona mpanaraka le followers ho an'ny manao Facebook mahalala tsara an'izany reo followers reo nanjavona de avy eo indray tao anatin'ireo mpianatry Jesosy reo akoatran'ny roa ambin'ny folo ao anatin'ny roa ambin'ny folo raha masadidinareo misy mpianatra anankitelo navahan Jesosy tamin'izy roa ambin'ny folo tadidinareo Jakoba Petera ary Jaona tamin'ny Jesosy anasitrana marary anao Jesosy niova tareto tendrombohitra de noentiny nitokana foana izy telo lareo noentiny Petera Jaona ary Jakoba ny tiako tenenina de zao za mahita hoe aleo aza le fiangonana minoritaire ilaza zavatra tsy tiany olona zao tsy tiany fiangonana zao zavatra lazaiko zao zay nefa ny fiangonana andrandraiky aleoko mahita fiangonana minoritaire toy zay le betsy androfana le vahoaka be mpanao obio an Jesosy ty wow mahay fangangana Jesosy alleluia amen fa izy le sisa tavela tao amin'ny hazo fijaliana rehefa ny maty izy Jaona sisa an'izay hoe tao ara-tongotro opportuniste donc raha antaninareo inona ny fiangonana andrandraiky de le fiangonana église des disciples tsy followers no ilaina disciple une fois rehefa nipolitra am'izay le tena vrai visage ny christianisme tandrefana ina le vrai visage ny christianisme tandrefana le sécularisation ina ny tanjony zalamy le sécularisation dia il faut mettre en dehors de la sphère publique tout ce qui est privé tsy tokony aseho amina domaine public ny privé zany finoana zany resaka privé zany fa tsy resaka public zay zany le sécularisation averiko kely aza fangarotsika ny sécularisation sy ny mondialisation le mondialisation le globalisation le mondialisation ity farany dia fitaovatserasera ampiasaina hivoizana an'ilay sécularisation zany hoe canal de diffusion de mondialisation ny fanatotoloana zay nataony tandrefana dia io no stratégie nafahana nanaparitaka an'le toetsaina séculier zany hoe le toetsaina séculier zany no nafenina tao ambadika tao fa mba ahafahana an'ilay sécularisation hipakany amin'ny olona
dia nasina aloha ny atao hoe mondialisation. Ina moa le mondialisation? Dia zao lasa ohatran'ny village ny zao tontolo zao. Misy ny internet dia zao mifanerasera daholo ny olona. Lazainy hoe mba manamora zavatra, oui, amin'ny lafiny pratika dia marina zany, fa izao moyen io le cheval de Troie nampiasaina mba ahafahana mampisandraka le toe-tsaina. Eo zany mila mijery amin'izay ina ary no atao. Tsika zany tsy fatalista fotsiny. Za zany tsy ao anatin'ilay ekipa le hoe mila mivavaka be tsika mba hanoerana ny asa zao tontolo zao. Eny amin'ny ilana. Fa izao hozy izy ny tenin'i Jakoba, anisan'ny verset tiako indrindra izy io, izay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora lamina. Izay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora lamina. Zany hoe nomen'Andriamanitra fahendrena tsika satria ny fanan'Andriamanitra dia fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavantsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina. Za mahita hoe io sécularisation io tsy tokony ho atao adversaire, fa andao io afototsika any aminy, ho ampiasaitsika io mba ahafahantsika mitory ny filazantsara. Izao ataoko zao, izao eto amin'ny page Facebook zao dia fitaovan'ny séculier ny Facebook fa nampiasaitsika, avadikitsika, apoditsika any aminy mba ahafahana mampita ny hafatra. Donc tsy sécularisation ny problème. Ary tsy azontsika hidivana ny sécularisation fa ny sécularisation dia tsy maintsy ho avy ary efa tonga. Ina ary no atao? Ho an'ny zareo religieux mpitondra fivavahana dia danger ho azy ny sécularisation. Satria nahoana? Satria atahorany hirodana ny institution. Za tsy miteny hoe ny finoana fa atahorany hirodana ny institution. Raha izao mitohy dia mirodana ny institution. Satria nahoana? Tsy manana monopole absolu intsony ny fiangonana. Fa lasa option. Asa razonareo? Tsy référence intsony ny soratra masina, tsy référence intsony ny fiangonana fa hoe safidy io, option io. Taloha tsy nanana option hafa-tsy ny olona. Fa izao ny olona misy offre be dia be eo alohany. Dia tsy à l'aise ny religieux hoe lasa afaka misafidy ny olona, afaka mandà ny olona. Amiko anefa tsy problème zany. Amiko eo indrindra no tena misy marge de manœuvre. Tena misy marge de manœuvre azontsika ampiasaina tsara. Hisehoan'ny tena finoana sy ny olona charlatan amin'ny fivavahana. Be loatra ny charlatan. Charlatan le olona mpisandoka. Le mpisafotra ny fivavahana ho amin'ny tombotsoan'ny tenany. Ezekiel 4:telopolo. Ny ondriko izy tsy fahananareo. Volosanareo izy ny volony. Haninareo izy ny tavany. Ary tsisy mamana ny ondriko fa mirenireny toy ny ondry tsisy pia izy. Oui. Malahelo aho milaza aminao. Fa na dia tena manana position dominante zany fiangonana ao Madagasikara dia mitsipozipozy ny ondry kristianina malagasy tsy ampy fampianarana, tsy ampy sakasy. Dia mora atopatopany rivo tsero, vao misy manimanitra tonga indray any dia ndao indray. Vao misy mba tsaratsara indray ary dia tia indray parfum du jour dia ndao indray. Mbola veriko foana eto, tsy mampatahotra ny fisian'ny secte. Aza ny andro mikikika eny ambony polipitra sy eo amin'ny altara ary mpitandrina sy pastora sy mopera ary presbytera namako isany hoe tandremo ny secte, ampianaro tsara ny ondrinao fa rehefa voky izy dia hainy manavaka ny sy ny tsisy. Fa matoa ianao matahotra ny secte dia satria misy abandon de poste ao, misy andraikitra tsy vita ao ny mampianatra.
dia ozy ka zay famporoteny foana non aza manamora resaka mbola idirako zay rehefa avy eo ny tanora am'izao fotoana zao raha mahatsikaritra ianao ny fiarahamonina dia tonga am'lay atao hoe perte de repère tsy manana repère intsony ary tafalatsaka amin'ny atao hoe crise existentielle tsy fantantsona izy satria nahoana lay kolotsaina tandrefana ilay zavatra mitranga eo fiarahamonina dia tsy fantana izy inona ny tokony ataony le maizy azy zany tsy fantana dia ny fiangonana ve mahavita manome valiteny ho an'ireo tanora ireo ny amin'io crise existentielle ananany io ina mahatonga ny ésotérisme mirongatra be am'izao fotoana izao ina mahatonga ny spiritisme mirongatra be am'izao fotoana izao ary mahazo tanora be dehibe dia anamora resaka tsika ka andro ny fiamorany zao rapasy amangatiavany maro oui fa misy raison ao satria ao anatiny atao hoe quête de spiritualité ny olona or ny zavatra aroson'ny institution dia hoe coutume no azoko menanao réglementation no meko anao habitude no meko anao fitsipika no meko anao tsy mahavaly le fanontaniana existentielle ao anatin'le ankizy le izy dia à un moment donné lasa izy amin'ny voalohany izy mety miaritra ny trèfle fa hoe ry papa sy maman manery anaty tsy maintsy andeha hivavaka dia manaratra ny rano io satria ataona moa fa zay ny teny ray aman-dreny fa vao tonga am'izay ny fotoana ananany liberté de choix veloma babay loha tsy eo ntsony izy satria ny zavatra misy ao anatin'lay institution religion d'extérieur ny religiosité fa tsy religion d'intérieur am'izao nefa ny ankizy mitady ny zavatra intérieur donc il y a un choix à faire les collectifs avy no mamaiky sa le individu oui si possible ho tratranao izy roa tsy maintsy misafidy ianao le collectif avy zany hoe le maro anisy avy sa le individu dia zay tsika eto no mivoy eto amin'ny pejy eto isika eto amin'ny pejy ergela dia hoe ministère insurcent ilaozana ny 5/50 marary le mandao an'le 5/50 satria le 5/50 misy ristourne en matière d'investissement le 5/50 efa akihany le 5/50 nefa azo dia zay tianao anaovana le 5/50 afaka manampy anao fa le anankiray mankarary andoha be sady mandany vola no mandany fotoana no tsy azo antoka fa ho azo kanefa zay tsy maintsy misafidy ianao na ianao le collectif na ianao le individu averiko ndray zany ny fiangonana andrandraiky zany de l'église minoritaire église minoritaire fantatro aho fa ny zavatra lazaiko eto tsy mahasarika tsy de mahafinaritra lazaiko ihany na de miresaka mirindrina sy mirivotra zaho anao constat kely am'izay ary ny fiangonana am'izao fotoana zao ny fiangonana am'izao fotoana zao mia mijojo en perd du terrain miena ny influence-tsika eo anivon'ny génération ankehitriny satria le génération misy ankehitriny dia milaza misy mametram-pantany hoe mbola misy ilanan'ny fiangonana ve ampitenenao ve reo tanoranareo reo hoe fa mody manao zaza endry fotsiny izy rehefa mivory amin'ny STK sy ny KTLM fa raha tena ampiteneninao izy anaovy sondage izy fa be dehibe ny mametraka fantany hoe mbola inona no ilanan'ny fiangonana misy fomba be dehibe ahafana manao za sondage zany efa nanandra na indray mandeha tamin'izaho tondra fiangonana tamin'i Madagasikara indray mandeha isaky ny roa taona manao sondage d'opinion ny mpiangonako taratasiny zaraina dia misy QCM dia manisy tsipika fotsiny ny olona manao croix tsy asiana anarana anonyme
dia zay fanontaniana rehetra mety mandalo mieritreritra ao hoe ahoana ny hevitrao ny amin'ity ahoana mety ve ahoana zao fa tena mamoaka ny eo am-pony io larogagy ianao hoe kay ve zany ny eritreretiny rehetra mpiangonako rehetra fa rehefa ao anatin'ny fitaombavaka eo izy ao anatin'ny fivoriany komite eo izy dia samy zaza elo daholo eny tompoko eny tompoko eny tompoko eny tompoko dia rehefa tsy mahavaolana atsika ozy izy ny tanora inona mbola ilana anareo fiangonana dia inona ny vaolana hitatsika dia hoe andao ampianarina fomba mpivavahana izy vie religieuse dia le identité culturelle no atsofoka dia lasa misy glissement makany amin'ny culturel zany hoe le cultuel lasa makany amin'ny culturel lasa fomba mampanao fa tsy le finoana tsony voaraina ary zay stratégie zay dia mety mihitsy amin'ny mentalité malagasy satria isika malagasy patriarcale zany hoe manaja ray aman-dreny teny ray aman-dreny tsy azo lavina ary ny fiangonana ndraindray ny surfe amin'io manararoatra an'io hoe teny ray aman-dreny tsy azo dikaina tsy fanao ny manolotra ny teny ray aman-dreny izay sisa no iazonantsika ny tanoratsika fa tsy le adhésion intsony zay le lazaiko tamin'ny sazany io ndray mandeha hoe on a perdu notre notoriété spirituelle dia inona ny solution antsika mampiasa autorité spirituelle autorité d'église plutôt ny laozatsika le notoriété spirituelle na le notoriété scripturaire na le fahefana soratra tsy voazona amin'ny fampianarana tsy voazona amin'ny finoana dia mampiasa fahefana argument d'autorité sisa ahafahana miazona an'le olona amin'ny lamboridy zay sisa fa rehefa tena zahavanao anatiny eo pokaty izy pokaty zavatra hita amin'izao fotoana izao iaho eo amin'ny fiarahamonina dia efa miaina ao anatin'ny atao hoe ora farany amin'ny monopole ny fiangonantsika efa tsy manana monopole intsony tsika ary na reo fiangonana vaovao vao miorina le lazainy hoe fiangonana zandrana tsy tiany olona koa mampiasa ny terme fa lazaiko any satria zay no atreto aloha ny voambolana ny foron'ny olona na reo fiangonana vaovao zay milaza azy hoe moderne satria ataontsika hoe betsaka ny olona miala amin'ny fiangonana traditionnel dia makany amin'ny fiangonana moderne atao contre guillemets hoe moderne le moderne eto tsy hoe afaka mandindy izy tsy hoe manana fomba vaovao izy anehoan'ny maizy azy fa zavatra tsy katsy na am'ireo fiangonana zandrany ireo ny eritreritra zareo fa hoe zareo no mahavaly ny tinadin'ny olona am'izao fotoana fa ny tena tanjony dia mbola azo olona ho azoko ho an'ireo fiangonana zandrany ireo jereo nareo tsara fa ina ny publicité-ny tsereo fa tena mahazo olona zay méga church mitovy tsy isy valaka amin'le logiciel ny fiangonan-dehibe ihany fa ny papier cadeau fotsiny no miova inona ny ahafahana misarika ny olona mba ho azo ato dia ho lasa méga church ka rehefa méga church ianao dia manana membre be dia be ary rehefa manana membre be dia be ianao dia mazava ho azy matanjaka ça revient au même nanaraka videon'olona anankiray zay hoe misy crise ny église évangélique aty Europe am'izao fotoana izao miabetsaka ny olona mandao ny fiangonana évangélique aty Europe après un moment satria amin'ny voalohany izy mandrondroatra be taitaitra be wow mahafinaritra be misy jeu de lumière misy musique misy danse misy effets spéciaux misy zavatra be dia be fa tsy mamaly an'le problème existentiel an'le olona le izy amin'ny voalohany le olona hoe ohatra mahafinaritra be misy accueil tsara mandray any ny olona ohatra ny tsikitsiky daoliny sisisy oui mais ça ne dure pas après un an maximum mbola
mamaivaibe ao anatin'le olona hoe fa iza moa ao ary ho aiza aho ary no ataoko tsy voavaly io, tsy voavaly io fa zao mahazo olona izy fa ao anatiny ao a misy zavatra mbola tsy voavaly. Ka eo no mahatonga am'teny hoe inona zany le fiangonana ao andrasany inona le fiangonana andrandrasan'ny olona. Ka amaranako an'izao zavatra rasaiko rehetra zao de zao hoe ny any sosikevitro de tsotra hoe iverina am'lazain'ny soratra masina asan'ny apôstôly toko 2:2-4 mba mangataka ny rahalahy Antonia anoratra an'le verset io. Asan'ny apôstôly toko 2:2-4 ary izy ireo dia samy naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana ary ny famakiana ny mofo. Izay ilay retour à la source. Tsy milaza zavatra vaovao aho, tsy manao révolution aho. Ndao iverenana lay église primitive, le fiangonana voalohany. Andao adinoina any aloha ny fiangonan'ny dadabe, aveloa any aloha fiangonan'ny neny, fa andao tsika iverina amin'ny source. Asan'ny apôstôly toko 2:2-4 ary izy ireo dia naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Matanjaka amin'ny fampianarana ve ny fiangonana nanao? C'est la question qu'il faut poser. Aza mandainga, ataovy ny statistique, ataovy ny sondage, matanjaka ara-pampianarana ve? Misy contenu ve ny fampianarana torinao? Miorina tsara amin'ny soratra masina sy ao amin'ny Kristy ve le olona? Faharoa, ny ombonany zavatra rehetra. Les communions de frères, le frara inni pio. Io ne le mba ho ray an'izy rehetra, le mba ho ray an'izy rehetra tsy hoe lasa tsy fiangonana be dia be, diso be zay mieritreritra an'izay, tsy hisy mihitsy zany mandrakizay. Fa le fiombonana. De ho resiko tsirairay le izy. Axe anankitelo lehibe zany. Ny voalohany mba ohatrany mba efa mampianatra ihany tsika fa ny zavatra tsikaritra ka mampianatra ny fa ny zavatra misy manao entretien ny olona fotsiny. Mi-entretenir an'le finoan'ny olona hoe kolokolo ny finoana. Hozy Jesosy, ry Simona Petera zanaka Jona, motiava ianao. Lena ny toeny, fahano ny ondriko. Ça veut dire hoe nona ny olona. Inona ny fampianarana omenao? Manahoana ny qualité ny fampianaranao? Moa ve mahakasika ny lafim-piainana rehetra sa ny pasoka ny efa malama ihany de ny eo ihany de ny eo ihany de ny eo ihany. Indray mandeha ny toriteny tao amin'ny fiangonana misy ahy. De tao ny amo toriko daholo ny texte na amin'ny testamenta taloha na epistily na filazantsara. De rehefa alady anankiray tory testamenta taloha, alady anankiray epistily, alady anankiray filazantsara. De sendra testamenta taloha ny texte nitoriana tamin'izay. De ny voalahatra tao anatin'ny perikopa de bokin'ny Zefania. De olona mpiangonako Sophonie moa amin'ny teny frantsay. Oh pasteur, qu'est-ce que misy zany Sophonie zany? Bien sûr, puisque je vous le dis. Azafady. Asan'ny apôstôly toko 2:2-4 ngamba ny zera sy diso. Verifieko rehefa avy eo. Famakinan'ny mofo. Inona le famakinan'ny mofo? Ny fandraisana fanasana tompo. Ilaza zavatra azahoako tora-bato indray eto. Za tsy miresaka fandraisana fanasana tompo amin'le style, mbola averiko foana hoe le style tandrefana le style mpiangonana za miverina amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Iza no manana lalana hozin'ny olona hizara ny fanasana tompo. Azo tora-bato aho za eto fa olazaiko ihany, tsy manino. Tsy voatery olona ordonné tompoko na olona consacré. Je suis désolé.
za zay miteny eto olona ordonné, za zay miteny eto olona consacré, za zay miteny eto homme d'église, fa izao vérité biblique. Tsy voatery olona consacré no manana zo hizara ny sakramenta ny fanasan-tompo. Fa isaky ny vorony ny mpianatra, isaky ny vorony ny fiangonana voalohany, dia mizara ny sakramenta fanasan-tompo. Mety ho gaga ianao le mozy gaga iny, ka satria nareo manaraka an'ilay culture d'église fa tsy manaraka an'ilay culture biblique. Assumeko ny teniko. Tamin'izaho tany Madagasikara tamin'ny farany teo, mivory zay amin'ny communauté voatsinapy miaraka mivory amin'ny olona eo dia miara-misakafo. Zay masy ampiarina ara-baky tely le asan'ny apôstôly ity. Vao mihaolo zay aloha dia ao anatin'ny liturgie anay mihitsy, aloha lazaiko zay, ny fiarahana miombona misakafo. Fa matetika moa na ny fiangonana dia zao. Vita fitaovam-pivavahana dia andao tsika hanao sakafo agape, vita zany hoe sarahana zany. Non. Ao anatin'ny fotoana mihitsy ny fiarahana misakafo satria izay no nataon'ny fiangonana. Miombona ny zavatra rehetra, namaky ny mofo ary naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Dia ny fanaonay rehefa mihaona zay dia miarika eo dia samy mitondra izay sakafo mamy dia miresaka. Dia ao anatin'ny sakafo mandeha ny fampianarana. Tahaka nataon'i Jesosy sy ny mpianatra. Alaise tsara. Samy maka ny toerany eny dia mandeha misakafo ny olona, dia mandeha ny fampianarana, mandeha ny adefitra, mametraka fanontaniana ny olona. Ohatra nataon'i Jesosy sy ny mpianatra, fa ahoana no ataoko badovaky fianarana, dia mametraka fanontaniana, dia namaly Jesosy. Mandeha ny fampianarana, mandeha ny fampianarana. Vita ny fampianarana, lany ny sakafo, vita daholo ny rehetrarehetra, dia farana anay amin'ny fandraisana fanasan-tompo. Le fandraisana fanasan-tompo tsy le ohatra ny am-piangonana ritualy be reny, fa simple. Satria raha mamaky ny soratra masina ianareo dia inona vao nolaza anatin'ny soratra masina? Teo am-pisakafoanana Jesosy no nitsangana dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia natolo ny azy. Ary hoy izy hoe tia ny tenako izay omena anareo. Tao anaty sakafo. Ny tiako hatongavana dia izao hoe ivereno ilay fototra, ivereno ilay axe principal ny finoana. Ary farany ilay hoe fiombonana mampalahelo anefa tsy misy an'izany fiombonana zany intsony amin'ny fiangonana. Lasa iome, inona moa mahatonga an'ireo olona mihazakazaka milasa any amin'ny franc-maçon? Inona mahatonga ny olona voasarika any amin'ny franc-maçonnerie? Inona mahatonga ny olona voasarika any amin'ireny atao hoe société service ohatra hoe Rotary Club, Soroptimisme, inona daholo moa izy ity les sociétés secrètes rehetrarehetra. Satria nahoana ilay fraternité kristianina izay tokontsika ny tompony tsy miaina an'izy fa ry zalamy manao azy. Confrérie, misaotra betsaka rindra. Normalement tsy confrérie fa fraternité firalahin'ny mpino. Dia lasa ny olona ny ivelan'ny fiangonana indray no mangalatra an'ilay izy dia ampiasainy zareo amin'ny confrérie, ampiasainy zareo amin'ny franc-maçonnerie, ampiasainy zareo any amin'ny société secrète. Dia isika tompony no mangatakatriny. Dia anjaratsika ny mieritreritra. Reo telo reo tompoko mahafiangonana ny fiangonana, maharitra ny fampianarana, qualité ny fampianarana, mampianatra ny olona ho disciple,
fa tsy mampianatra olona au bouton de panurge mpanara-drenirano be vahoaka mameno registre faire des disciples. Faharoa, miombona ny zavatra rehetra asehoany fraternité zay tsika ny tompony fa tsy ry zalany amin'ny société secrète, tsy zalany amin'ny confrérie, tsy zalany amin'ny service sociétal fa isika ny tompony. Nahoana no tsy hita ao amin'ny fiangonana zany. Ary fahatelo farany dia ny famakinan'ny mofo tsy voatery ho amin'ny ritualy mahazatra ihany fa azo atao tsara. Tanareo ny jiosy ny judaisme faran'izay sarotiny amin'ny resaka rituel. Fa rehefa tonga ny zoma hariva efa manomboka ny sabat dia ny raim-pianakaviana mamory ny ankohonany dia manao fitaovam-bavahana dia izy mandroso karazana fanasany tompo amin'ny zareo fa tsy fanasany tompo, mandroso mofo sy sara ho an'ny ankohonany. Pistazo eritreretina zany. Ho avy ny fotoana tsy mampitahotra anareo ho avy ny fotoana isiany fanenjehana. Mety tsy afaka mandeha miangona any am-piangonana intsony nareo. Na mety hoe sanatria tsisy trano fiangonana intsony. Dia hijanona ve ny finoanareo? Hanao pause ve nareo? Azonareo atao tsara ny manao zany any amin'izay misy anareo any. Io ny fiangonana tompoko. Minoritaire, tsy maro anisa, fa ho an'ny disciple. Misaotra anareo naharitra ny heno. Mbola maro ny zavatra azo lazaina fa lasa lava loatra ka sahirana antsika mega hifonana be dia be tompoko. Fa mbola betsaka ny azo zaraina. Mety ho resana manaraka angambany arakaraka ny réaction-tsika eto. Samita in'Andriamanitra amin'ny fotoananao manaraka indray. Veloma tompoko.